vavaka fiamenana vavaka fiamenana fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakotry Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana vavaka fiamenana vavaka fiamenana sambatra izay volaniaino any ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lamban'avarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba isainsainako ny teninao vavaka fiamenana vavaka fiamenana Alléluia. Amin'ny fifanina lehibe indray ary lasany babalana ny anona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Fa lehibe indray tena komena aminay eto androany a. Dia miarabanao sy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a. Amin'nisy atokantrano izy matan'olona izay tratranso eto a amin'ity androany ity. Dia miarabanao a dia fiadanan'ny tompony a ameno anao a. Ny fiadanan'ny tompony anapaka anatin'ny tokantranonao. Dia misaotra anao mifidy araka aminay eto amin'ity androany ity a. Na dia falinalina aza ny andro dia mbola eto ihany ianao mbola tonga iain'ny tenin'Andriamanitra efa-pahery araka aminay eto a amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia Jesosy amaly fitianao sady a dia tahiny tompony androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra mihitsy akory natongavana eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao halleluia ka dia araroto ny fotoana tonga soa mahitatra amin'ny farany adinay sasany hoe raha antsika eto a dia inoko fa tsy adinay sasany fatiantoka ho anao fa andraisanao hery a ampitombo finonao a tena mpiakatra ny amelona ny fanantenanao a dia anasitranao anao raha ohatra ianao a ka marary ary amoky anao raha ohatra ianao a ka noana hitraka koa ianao raha kivikivy sy ketraketraka eo amin'ny fiainana. Iny tompontsika rehetra ndolo tsika melo zatra ndolo tsika hivavaka amerika amin'ny fotoana ampilatanana dia tsika zara-tsodrano halleluia. Manam-piantsika ny vavaka afaka tonga dia miantso sady a izay amaky ny tsodrano rehefa avy eo a dia efa tonga dia en ligne eo izy a dia miandry ny vavaka izay vita dia miditra amin'ny famakina ny tsodrano a isika. Raha iza raha maky tsodrano ianao androany a dia iny ny kantoko a to dia teneniko anao sady a lefako aminao sady nao rehefa androtsika ny rahalantsika mika izy a hitondrisika anaty vavaka fanomboana androany raha mika anao fitenenana Resaka pasteur na ny fitenenana dia tahin Jesosy pasteur mianakavy dia tahin Jesosy ihany koa tsika rehetra hiaraka hivavaka ary sika Jesosy malalo mitsotra anao zay fa mbola menao zao fotoana zao indray mba ahafahanay mihaino ny teninao eto amin'ity androandroany ity a tsotra ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana izay tahinao anay izy nahanitranao mbola menao hery tanjaka ary fahasalamana foana zay Jesosy dia mandrafo aminay Jesosy ary mamelany elokay tsotra amin'ny rano soa zahay Jesosy mba hoadio soa afaka amin'ny fahotanay rehetra ongoty tao anatinay izay rehetra tsy avy aminao Jesosy Jesosy malalo taio ny fotoana rehetra izay iarahanay aminao eto hiainona ny teninao Jesosy dia raha kofa mifanahinao masina amin'ny fotoana rehetra mba ilamina sy ho tanteraka soamatsara Jesosy dia taio ihany koa mpanomponao izay ataonao fitaovana tondra sy tsara izany teninao izany dia amin'ny aranao velona ihany Jesosy no mazany mivavaka izany Sore Jesosy amen alleluia alleluia. Ankasitraka ninao raha mika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay nafinaritra be izay nentinao izay dia Andriamanitra manaiky mpahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany a mahereza foana amin'ny asan'ny tompo izy ary a no amaky tsodrano a dia afaka miantso a izay olona izay a iza no amaky ny tsodrano dia avy eo tononoko amintsika rehetra ny izany tsodrano zany a hitsofako rano antsika tsirairay avy alleluia. Raha misy miantso areo a amaky ny tsodrano a
de ampandrosoana avy hatrany zay olona zay fa lasa fahazarantsika zay ataontsika fa fahazarana kelitsika zay maky tenin'Andriamanitra izay. Alleluia. Fa raha tsisy miantso de vakiko. Alleluia. Salamo fahenina ambin'ny folo amby zato ary aloha de vakiko ary salamo fahenina ambin'ny folo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina ny tsodranotsika androany. Alleluia. Alao vakiko any tsy manino na tsy miantso ary nareo alohany amin'ny toritentsika vao mamaky ten'Andriamanitra vao miantso ianareo. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe salamo fahenina ambin'ny folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahenina no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramana dia fisaorana nataony zay saika maty nefa livonjen'Andriamanitra. So dia mba nisy fotoana efa teo amin'izany toerana izany ianao dia raiso anao ty tsodrano ty. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe za tia an Jehovah satria efa nandre feon'ny fifonako izy, satria efa naningirana ny sofiny tamiko izy dia iantso raha mbola velona koa. Nidinina tamiko famatorana fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fianasita, nahita fahoriana sy alahelo dia niantso anaran'i Jehovah hoe Jehovah mifona aminao vonjeo ny fanahiko. Mamindra fosy marina Jehovah, miantra Andriamanitsika, miaro ny kely saina Jehovah, reraka aho ka dinamonjy ahy izy. Halleluia. Amen. Eo tanteraka aminao anie zany tsodrano zany. Raha amin'izao fotoana izao tena tsapanao efa miodidina aminao ny famatorana fahafatesana, mitsoa ny Jehovah androany dia tena hoe Jehovah mifona aminao vonjeo ny fanahiko. Tena hoe Jehovah reraka fa vonjeo dia hamonjy anao izy na dia reraka aza ianao. Halleluia. Raha izany tsodrano zany ranabavy nambintsy makilinina Koety tonga soa, Verselina France tonga soa, Itodinarina France tonga soa, Marie Hortensina Koety tonga soa, Ansina Apôstôly Madagasikara tonga soa. Aloha dia efa tonga soa daholo tsy tena tonga soa tsony Yama Koety nambintsy makilinina Koety, Normal Lasena Madagasikara, Kadaka Malala France, Marie Hortensina Koety, Niana Mainso Italie, Bertsava Koety, Artisanat de Madagascar France, Mampionina France, Kekirandrina Soly Madagasikara, Itody Noeline France, Erikaraky France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, toy Jesosy Manakizay Allemagne, Erikaraky France, toy Jesosy Manakizay Allemagne, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Miriam Andriamalala Allemagne, Soameva France, Marina Tiana Canada, Angelina Andrina Soly France, Nathalie Marie Charline Madagasikara, Tina Rakoto Zaka France, Fabelane Menjanahary Koety, Nathalie Marie Charline Madagasikara, Razana Monique Dubai. Alléluia. Jesosy noheriko Koety, Thierry Berthelot France, Tsira Moramella France, Bertsava Koety, Marina Tiana Canada, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Angèle Pagès France, Andrasika Patitsy France. Alléluia. Sotra soky itody. Amen. Raiso mihitsy zany soky normal zeno. Rantarina Marie Charline Madagasikara. Alléluia. Tsira Moramella France, Artisanat de Madagascar France. Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany. Inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra, andaontsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Inona zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Nataon'Andriamanitra ny fiainako hisorako an'Andriamanitra, nandritraniko vavolombelona aminareo fa nisy zavatra zay tokony nalehako hariva teo, lavilavitra izy io. Ary somary surprise be zany le zavatra hoalehako any. Anahoana, ho ambinina ve ny dia, zavatra vonjovonjena izy io. Dia
Jehova inona ny ataoko ohatra le adina eo maly any nanontany mampionana rehefa mivavaka izy Jehova menjehinay va nijirika de reny ny feon'Andriamanitra teny hoe enjeo fa ohatratranareo nijirika de mba ohatra zany koa tokony hoe Jehova andeha asa hijanona de ohatra ny tsy nety zany hoe tsy naineo mijanona na mandehana areko fotsiny ohatra ny kamo zany andeha hoany inona tokoa izy nareo amin'ny fotoana tokony hatongavako any raha ny kotiana zany de amin'ny fotoana tokony hatongavako any no tonga ny vali teny tsy tokony nakany raha tonga tany zany de ny verimaina fotsiny reraka fotsiny amina ny fandarana ary de mety nisy fetraika mety tsy nisy fandarana de misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nandaminany an'izany programme zany satria tsara ny tompontsika halleloia de zay na nisorako an'Andriamanitra amezako voninahitra azy androany anjaranao ndray zao inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina aza mba avela mikombona zany ny vava rehefa ramalala raha fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra raha fihitranao vavolombelona aza mba avela mikombona zany ny vava fa tena hoe ambarao andro aman'alina ora sy minitra raha mbola misy aza na segondra de ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra vo hitanao nge ny mbola hitahiny ny fiainanao ndray ao aoriana io de ataontsika tiry mahafinaritra kiranay izy ty irana olona tsotsotra kely misy iran'izy rehefa fataontsika iry fa dao mba ira mihetsiketsika ndray ataontsika androany isaorantsika an'Andriamanitra de ara ira amiko nareo hiteny hoe hiterako anao na ny voromanidina ao izy le ira na ny tombonandro zay nomenao de ndao isaorantsika ndao hiterahantsika an'Andriamanitra hoe velona tsika everina fa firy ny olona nodimandry everina fa firy ny olona na zao nahita n'inyle zazavavy kely le Sinamony teto Francine tena mampalahelo be mihitsy mieritreritra an'izy tena Madagasikara ohatra ny isy anankiray de ny tena mampalahelo be amin'izy mieritreritra anao hoe fa maninona ary ny olona manao an'izany de avy indray mandeha ho azy koa tsy maintsy mieritreritra foana ianao hoe Jehova misaotrana amin'ny arovanao ny zanako ianao ianao rehefa nisaotra an'Andriamanitra fa narovan'Andriamanitra ny zanakao tsy tratran'ny olona ohatran'ireny tsisy nakakeliny sy ny sisa zany tafody ao an-trano nareo mianakavy de ity foana fizonao avombelona zoky lina izy tsy manadino azay mihitsy de misaotra an'Andriamanitra fa tafavory eto tokantrano zay mianakavy hiteraho an'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny ndao rehefa tirity afaka mandihy ianao afaka mihiry ianao afaka mivavaka ianao me voninahitra Andriamanitra iny tompotolitsika de soraty any ny témoignage-nao za vonina maky alleluia man'Andriamanitra ny voninahitra amen.
Alleloia satria atsika de alefatsika daolo mihitsy nreny hira tsy de misy mandefa reny a le tsotsotra olona tsotsotra reny fa tsy de ny olona malaza foana kory nalefatsika fa anisan'ny zany mihitsy nataotsika taloha anisan'ny tamitsika vonanombokanao fandarana de tsy mbola nandefa ny hiran'olo efa malaza be reny daholo fa le hira le ohatra samyzany nandefatsika voalohany an'io le hira le hoe hirandry zareo le hoe ity a Jehova oa alleluia de alefatsika reny a satria tsara ny hira manao ampiteranan'Andriamanitra tsara ny hira de alefatsika foany reny alleloia izy ary nefa nanoratra misaotra anareo sahady aloha nanoratra fitsonam-bavolombelona de ovakiko ary zany ho voninahitr'Andriamanitra ohatra nabavy marinatina isaorin'Andriamanitra fa tonga somatsara atao trano isoraka koa izy niaro tamin'ny zavatra rehetra androany ary tsy tara amin'ny fandarana androany tsara ny tompo misaotra ranabavy marinaty ana ozy Fabiola nomenjanahary hoe ranabavy Fabiola alleluia soraka Andriamanitra fa nafinahitra ny tontolo androko androany nomeny hery sy tanjaka fahasalamana narovany tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa ary nomeny zay sahaza ihany koa sady tsy nahare loza na vaovao ratsy tany amin'ny ankohonana alleloia tsara ny tompo voninahitra an'Andriamanitra rery ihany amen na mankasitraka ranabavy Fabiola ozy izy zokiaja hoe misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny tombonandro sy ny fitantananao anay misaotra ny amin'ny fisin'izao fandarana zao anio ahafahanay rehetra izay tafavoreto idera sy iain'ny teninao amen halleluia mankasitraka zokiaja hoy zoky ditody hoe misaotra an'Andriamanitra fa nofoazany tamin'ny maraina nomen'izay nilainana io sy nahainy loza tamin'ny fianakaviana sy isika rehetra no tonga soa eto mivavaka alleluia amen mankasitraka ny zoky ditody hoy ranabavy-kataka hoe misaotra azinao zay Andriamanitra fa mbola nomenao fofinaina zay menakavy kely na matontolo andronay androany no ny fitiavanao voninahitra ane ho anao Jehova malala alleluia amen mankasitraka any zoky-kadaka hoy ranabavy lazana monika hoe misaotra ny Jesosy aho izy fa mbola ny tantana sy ny vimbina zay menakavy ary mbola nomeny fahasalamana sy fofinaina mavelona ho azy any ny voninahitra alleluia amen misaotra razana monika alleluia ozy izy ranabavy bertsava hoe misaotra an'Andriamanitra ny tontolo androko androany feny fiarovana nafinahitra vita somatsara izay natao rehetra salama tsara anay menakavy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen mankasitraka ny zoky berta sika ozy ranabavy Mandrian Angela hoe any Dobay alleluia misaotra ny tompo fa voary tamin'ny loza sy ny nofo rehetra sy ny voary tamin'ny loza sy ny rofo rehetra zay menakavy ary de ninana izay lany tamin'ny sakafo fa indrindra nahazo tamin'ny karama voninahitra ho azy rery any amen alleluia arabaina tsara ny tompo ozy ranabavy Erika hoe alleluia diraiky Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka sady salama tsara tsy misy marary zay menakavy misaotra azy koa fa
nalaminy ny tontolo androko fa nafahako manao zavatra maro ary mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra ka tonga somatsara ato an-trano zay menakavy kely. Alleloia, amen. Misaotra zoklina amin'ny zokerika azafady tely ralobenja fransa tonga soa ihany koa ozy izy zine salina direct jesosy malala amin'ny tantanany tontolo andronay anio sy ny arovany anay tamin'ny loza sy ny rofo rehetra sy nanapiny anay nantotosa eo asa mandrara rehetra izay natao ary nanomezan'ireo sakafo saza ao anay ihany koa ary ny nafahako niarika izao fotoam-bavaka izao. Alleloia, amen. Tsara jesosy mankasitraka ny zokineny sarolinitsika ohatra lahatoy zay ny tontolo androko androany de sorako an' jesosy fa vita somatsara ny asa mandrara rehetra natao de ray kokoa jesosy niary tamin'ny asany devolo rehetra sy ny nanome sakafo saza ho anay menakavy kely. Alleloia, amen. Alleloia, misaotra ny rahalatojo hoy koa tany lahy hoe misaotra jesosy tamin'ny tombonandro fahavelomana sy ny fahasalamana trany ary fitahina rehetra zay nomenao anay menakavy de voninahitra ho azy rery any. Alleloia, amen. Mankasitraka andranabavy koa tany lahy isika hoy zoklina hoe alleloia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nanadino rendez-vous tamin'ny dokotera io dokotera io anefa efa niteny fa raha vao tsy tonga amin'ny rendez-vous ka tsy miannule tsy niannulena avant ny rendez-vous de fa fantsopy patient any fa fantsopy patient antsony za nefa tena nanadino rendez-vous ako tamin'ny zanako tamin'ny 1er juin tena natahotra hoe ahoana nataoko jesosy fa tsy nososatako tao amin'ny agendako le rendez-vous nitarana tamin'i jesosy mba hanampy fa tena nitetena be mihitsy nikorotana ny saiko de niantso ny cabinet tena nialatsiny fa tsy tonga tamin'ny rendez-vous niteny le secrétaire fa ay niantso ny vadiko zareo nilaza fa niannule ny rendez-vous io fa tsy nahalala tena afaka amin'ny pression be nahazo. Alleloia, de raina jesosy misaotra azy koa fa lamana asa mandrara rehetra de faly fa mbola afaka mipakahita izay menakavy kely ato an-trano. Alleloia, voninahitra ho azy rery any, amen. Tsara koa zany mahafinaritra be jesosy hoy zokiama hoe alleloia, voninahitra n'Andriamanitra rery any fa natrahatra izao fotoana izao indray nomeny tombonandro ery fahasalamana ary tsy naheno loza na aretina tamin'ny fianakaviana tsy diso vavahomana fa nahazo ny saza sady maheno tsirony tsara. Amen. Mahita fitia amin'izay asa natao ary mbola mafana fo amin'ny fitiavana ny tompo sy mangetaheta ary misaina azy mandraikariva. Alleloia, amen. Saotra jesosy malala tsara be zany mafinaritra be. Saotra ny zokiama ozy izy zandrena hoe direct jesosy ny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny nomeny anay anio narovany ihany koa tonga somatsara ato an-trano. Tsara ny tompo isaorany izy. Misaotra zandrena hoy ranabavy malaza hoe direct jesosy direct mandraikariva jesosy ny amin'ny fiarovany anay isan'andro ozy izy isan'alina na ny alavitra na ny akaiky ny fitantanany tontolo andronay anio ny famelomany sy ny famatsiny tsy tapaka ary mbola afaka manaraka fotoam-bavaka fiambenana izao ihany koa. Tsara jesosy alleluia, amen. Alors ici Thierry Berthelot, la journée est finie, elle a été agréable, tranquille, pas de mauvaises nouvelles. Merci Jésus de m'offrir chaque jour ces journées sous ta protection. Alléluia, amen. Merci Thierry, alléluia. Verselina rabavy Roseminaio, voninahitra n'Andriamanitra fa tsara foana ny zavatra ataony anio. Alléluia, misaotra jesosy malala. Alléluia, amen. Alléluia. Ozy zoky marinaty ahy le témoignage nandikany témoignage amin'ny teny frantsay de mba samy mamaky nareo zay te amin'ny teny frantsay. Alléluia. Ozy izy ranabavy somea tenena jesosy malala tompo sabata fa vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy mbola mifankahita zay menakavy aty atokantrano mbola velonaina somatsara isika menakavy tongeto tsara anao jehovah ray malala tompo sabata. Alléluia, amen. Alléluia. Misaotra anareo tsara be ny témoignage de Andriamanitra ny amaly fitianareo tsirairay avy zay no ela atao de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria tonga ny fotoana de andoapandro sika avatrany ranabavitsika Sylvie ao Koety izy mitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ranabavy Sylvie tonga de mianao avy hatrany ara fitenenana de rehefa vita ny toroteniny de miverinetso indray ny tenako mamerabehatra ny toroteny io fa tonga soa matsara ihany koa Claude Arazaka France tonga soa de meno finaritra tsika rehetra de rehefa tsika miona
Rahavavy Sylvie, anao ny fitenenana. Alleluia. Tahin Jesosy pasteur menakavy dia tahin Jesosy antsika rehetra izay manaraka bavaka fiambenana amin'izao alina izao. Mbola resaka fahasoavana lehibe ho ary ava-malala mbola afaka mizara tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao alina izao. Resoarin'ny baibolintsika dia mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny Jona. Jona toko 2:1 ka hatramin'ny 1:11. Jona toko 2:1 ka hatramin'ny 1:11. Raha samy mahita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramanitra, ny namonjenan'i Jona sy ny vavaka aman-tsaotra nataony. Halleluja. Ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelina ny Jona. Ary Jona dia tao anaty kibon'ilay hazan-drano hatelo andro hatelo alina. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao an-kibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe: niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho, ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiainany tsy hita no nitarenako, dia nihaino feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny riaka aho. Nanarina ahy ny alan-drano sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izaho: voaroaka tsy ho eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarina ahy hatramin'ny haiko, ny lalina namefiny ahy manodidina ny zava-maniry any an-dranomasina, ny singotra manodidina ny lohako. Tafalasika tany amin'ny fanambanian'ny tendrombohitra aho, ny hidina ny tany nanidina ahy mandrakizay. Nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehovah Andriamanitra. Raha reraka tato anatiko ny fanahy, dia nahatsiaro an'i Jehovah aho, ka tonga taminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no endriko mamono ny zavatra hafanaritra ho anao. Ary izay nivoadiko dia hefaiko an Jehovah ny famonjena. Ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nanoloany ho eo amin'ny tanimaina Jona. Alleluia. Amen. Ity Jona ity rehefa malala dia nisy iraka nampanondran'Andriamanitra ny Jona andehan'ny Ninive. Nefa Jona tsy nankany Ninive izy fa nandositra any Tarsisy. Rehefa niondrana tantsambo i Jona dia nisy tafio-drivotra izay handendika an'ilay sambo teny an-dranomasina, ka raiki-tahotra ny olona rehetra niaraka tamin'i Jona. Tamin'izay fotoana izay dia Jona resy tory ary nifoazin'izy re Jona, ka fantatra Jona fa avy aminy no navy an'ilay tafio-drivotra, ka naniraka izy atipy any an-dranomasina, ka natipin'izy re tany an-dranomasina Jona. Dia ijery amin'izay tsika amin'ny 2 rehefa natsipy tany an-dranomasina Jona dia inona nataon'Andriamanitra? Efa nanomana hazan-drano Andriamanitra hanavotana ny Jona, satria tsy tian'Andriamanitra ho faty Jona. Nisy hazan-drano anankiray efa noman'Andriamanitra nitelina any Jona, tahaka izao koa tsika ry ava-malala. Isika rehefa manana olana, efa misy vahaolana oman'Andriamanitra antsika any ambadimbadika any. Isika rehefa anatin'ny fahaterena, efa misy zavatra oman'Andriamanitra ambadimbadika any hamonjenanao. Fa ny zavatra angatan'Andriamanitra aminao fotsiny dia raha jerentsika ao amin'ny 2, inona no nataon'i Jona rehefa tao amin'izany tao anaty kibon'ilay hazan-drano? Nivavaka Jona. Nahatsiaro an'Andriamanitra Jona.
niantso an'Andriamanitra Jona ary nitarena tamin'Andriamanitra Jona satria fantany tsara fa tsy misy olona mahavotra azy raha tsy Andriamanitra, tsisy olona mahavonjy azy any anatin'ny kibon'azan-drano raha tsy Andriamanitra irery ihany. Niantso an'Andriamanitra izy, nitarena tamin'Andriamanitra izy. Tahaka izany koa tsika ry hava-malala. Raha anatin'ny olana isika, anatin'ny problème maventy na aretina izay efa tsy azo atao, tokony miezaka tsika miantso an'Andriamanitra, mitarena any amin'Andriamanitra koa satria efa misy zavatra noman'Andriamanitra fa miandry zavatra avy aminao fotsiny Andriamanitra. Teto Jona ry havana, raha misy zavatra tokony manahirana, antsoa izy Andriamanitra. Raha zavantsika tsy tokony ho voavonjy Jona satria any anaty kibon'azan-drano izy, fa nahatsapa niantso an'Andriamanitra izy, nahatsapa nitarena tamin'Andriamanitra izy. Ianao koa ry hava-malala, n'aiza toerana misy ianao, na any Andavabato, na eny amin'ny hôpitaly, na any am-ponja, na ao an-tranonao, aza misalasala miantso an'Andriamanitra raha misy olana, raha misy zavatra zay tsy vitanao famahana ilay izy, antsoan'Andriamanitra fa n'aiza toerana misy ianao, enin'Andriamanitra ny fitarenanao, enin'Andriamanitra ny antsonao, n'aiza toerana misy ianao ry havana. Dia rehefa niantso an'Andriamanitra Jona, nitarena tamin'Andriamanitra Jona mba hamonjen'Andriamanitra azy, betsaka mo fangatahan'i Jona manomboka amin'ny 14 izy na manambara ny zavatra rehetra izay natao, fa efa natsipinao atao manambara ny antsipirian'ny zavatra rehetra Jona. Dia raha jerentsika ao amin'ny 10 na any anatin'ilay hazan-drano aza Jona, mbola nideran'Andriamanitra izy, fiderana no ndesiny nanatona an'Andriamanitra, mbola afaka niantso an'Andriamanitra izy, nitarena tamin'Andriamanitra, ary mbola afaka nideran'Andriamanitra izy na dia efa any amin'ny toerana lalina aza izy, tsy afa-manoatra amin'ny kibon'azan-drano any ry havana. Tahaka izany koa antsika rehetra ry hava-malala, na dia aiza ny toerana misy antsika, raha miantso an'Andriamanitra antsika, amin'Andriamanitra antsika mitarena amin'ny olantsika, eo foana Andriamanitra manavotra, manampy. Eto Jona ry hava-malala dia feo midera no entiny manomana fanatitra ao an'Andriamanitra, fa ianao kosa ry hava-malala, fonao tsy misy petina, fonao madio atoloran'Andriamanitra, fa io zava-dehibe ilain'Andriamanitra amintsika, ary mihaino anao Andriamanitra mamaly vavaka. Raha hitantsika ao amin'ny 1:12, Andriamanitra nanidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eo amin'ny tany maina Jona. Rehefa nangataka tamin'Andriamanitra Jona, niantso amin'Andriamanitra, nitarena tamin'Andriamanitra, dia tonga n'Andriamanitra namaly vavaka Jona ka naniraka ilay hazan-drano, namoaka Jona eny amin'ny tany maina ka velona soamantsara Jona. Tahaka izay koa tsika ry hava-malala, rehefa mangataka amin'Andriamanitra, nitarena amin'Andriamanitra, dia manolotra ny fonao, tsy misy pentina, fonao madio an'Andriamanitra, dia eo Andriamanitra manome ilay valim-bavaka izay efa nomaniny taminao
ninona zavatra nangatanao efa tonga ilay valim-bavaka amin'izay Andriamanitra rehefa mahita ilay hitahitanao dia tonga ilay valim-bavaka dia atoloran'Andriamanitra ny fonao ry hava-malala dia mahaiza mangataka amin'Andriamanitra ary aza misalasala miantso an'Andriamanitra n'aiza n'aiza toerana misy anao na eny amin'ny hopitaly na eny am-ponja fa mamaly anao foana Andriamanitra ary mihaino ny vavakanao foana Andriamanitra dia izay no tena Andriamanitra izay entiko nozaraina tamintsika androana mino fa misy lesona azo niraisinao tamin'izany ten'Andriamanitra izany dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Halleloia, amen. Halleloia, ankasitraka indrindranao ranabavy Sylvia tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mambe izay nentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amaly fitianao mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Ny bokin'ny Jona moa efa nivakina manontolo teo. Halleloia. Efa nivakina manontolo teo ny bokin'ny Jona fa misy mazoto mbola merina ve? Misy mbola mazoto merina ve raha misy amaky ten'Andriamanitra ary amin'izay tonga tafaverinao amintsika izy mialohan'ny amelabelana koa azy dia afaka tonga dia miantso izay olona izay raha misy olona izara-pahatsapana dia afaka miantso izay olona izay ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Manao tonga ny appel aloha dia raha misy mbola sy narabaiko dia tonga dia arabaiko izy mbola sy narabaiko teo. Halleluia. Ndao ary asitsika sary kely kosa aloha ndao hoe isika fitenenana ary i mamany Aniel. Halleluia. Ranabavy aina Jona toko faharoa manontolo andiny voalohany zany ka hatramin'ny faha 1 anao ny fitenenana zandry aina. Mankasitraka pasterna ny fitenenana dia hitahin'i Jesosy tamintsika rehetrarehetra. Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 Jesosy. Siramao dia manao hoe ina amin'jenan'i Jona sy ny vavakana aniko. Ary Jehovah no manazan-drano lehibe telo amin'ny Jona. Ary Jona dia tao an-kibolay hazan-drano atelonandro sy atelonandro. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao amin'ny kibony hazan-drano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiainantsika no nitarainako dia nihaino ny feoko ianao. Fa efa natsiponao tao amin'ny lalinao dia tao amin'ny ranomasina ka voasakotry ny rika aho. Nanarinay ny alon-dramonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izao, toroka tsy eo anatrianao nefa mbola nanapika ny telopolonao masina ihany. Ny rano nanarinay hatramin'ny haiko, ny lalina namefay manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra aho, nidiny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny haiko avy tao an-davaka ianao Jehovah Andriamanitra. Raha reraka tato anatiko ny fanahiko dia nahatsiaro an'i Jehovah ka tonga tao aminao ny fivavaka dia tao amin'ny telopolonao masina. Izay mivavaka amin'izao dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izao dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra aminao. Ary izay nivoatiako dia hitaiko any Jehovah ny famonjena. Ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maitso. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindranao ranabavy aina tao anatin'izay vaky teny mahafinaritra be izay dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana maly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Zao zany ny tantara teo alohany dia fantatritsika tsara fa i Jona nandany antson'Andriamanitra, nandazy ny raha an'Andriamanitra azy. Ny toko faharoa kosa satria tao anatin'izay izy nandazy
dia nisy zavatra nahazo azy. Tadidinareo le boribory kely resantsika. Halleloia. Io a misy zavatra zany tsy maintsy arahana foana io. Dia rehefa tao dia nanarin'Andriamanitra izy natsipy tany anaty rano. Ohatrany hoe natsipy tany amin'ny fiainatsita zany. Ohatrany natsipy tany amin'ny fiainatsita satria ny teny izy hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako dia namaly ahy izy tao anatin'ny fiainatsita no nitarainako dia niain'ny feoko ianao. Aikay na dia efa any amin'ny fiainatsita aza nieritreretany Jona ny tenany dia mbola natsiaro naninona izy, mbola natsiaro ny antso an'Andriamanitra izy. Le andiny voalohany hoe ary Jehova nanomana azy an-drano lehibe itelona ny Jona. Jona le natsipy tao anaty rano io zany ny toko voalohany. Ny olona nanipy azy ny fona tamin'Andriamanitra nandoro fanatitra mihitsy satria matahotra hoe mpanompon'Andriamanitra kely natsipitsika iny. Satria zareo rehetrarehetra maty Jona. Fa i Jona tsy maty. Satria Jehova Andriamanitra tsy mpamono. Halleloia. Isika ve ravana raha isika reto ny hoe vonoina isaky ny tsy mahavita sitrapon'Andriamanitra. Momba nieritreretra filareo mba misy olona vela ve tamin'izao tontolo izao ty. Hoe amin'izao taona 2026 zao dia isaky ny misy zavatra andavantsika an' Jehova dia maty isika. Atsipy anaty rano dia maty any rano. Tsisy olona velona teto amin'izao tontolo izao ty na ray ary. Fa Jehova tsy nihafaty atsika ny tanjony fa nianitsy atsika sy amerina atsika amin'ny lala marina. Ary Jehova nanomana azy an-drano. Ny tena marina ity azan-drano ity zany dia taka ny famaizana nefa koa toa taka ny famonjena. Satria nahoana famaizana satria ezany ohatran'ny lany biby ange zany. Voatelin'ny biby ange zany. Ary ozy izy le tena Andriamanitra azona dia atao akibon'ny hazanalo atelon'andro sy atelon'alina. Mampatsiahy zavatra amintsika zany. Inona avy ny zavatra mba tadidinao amin'izany atelon'andro sy atelon'alina izany. Inona ny zavatra tonga voalohany ao an-tsainao hoe telo andro sy telo alina. Mino fa ho hitanareo ny valina izay. Halleloia. Ho tena Andriamanitra ary Jehova nanomana azy an-drano lehibe itelona ny Jona. Ary Jona atao akibon'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamaniny tao akibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe Halleluia. Matio toko 12. Matio toko 12 andininy 40. Matio toko 12 andininy 40. Halleluia. Jesosy izy marina ty anahy. Halleluia. Izy koa ny amaly. Jesosy tao pasina ozy tory. Halleluia. Mais complet ihany le valiteny. Halleluia. Izy koa mbola noratra. Halleluia. Jesosy maty tao pasina ozy izy zandriaina. Mais complet ihany le valiteny. Halleluia. Jesosy tao pasina ozy Indrindra Rodriguez. Matio toko 12 andininy 40. Matio toko 12 andininy 40. Jesosy mihitsy no niteny tamin'ity. Matio toko 12 andininy 40. Fa taka ny toeran'ny Jona atelon'alina sy atelon'andro tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany. Halleluia. Saotra nareo namaly. I Jona tao anatin'ny kibon'ny hazan-drano zany dia noharin'i Jesosy tamin'izy tao amin'ny fiainatsita. Rehefa maty izy tao am-pasana. Ny mampitovy azy roa lahy dia izao. Na dia any akibon'ny hazan-drano azy, na dia any am-pasana azy, dia mbola zanak'Andriamanitra foana. Mbola nojeren'Andriamanitra foana, ary mbola noenon'Andriamanitra foana
ary mbola tsy adinin'Andriamanitra foana. Androany mety avy nanao zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra angamby ianao. Aiza ny toerana misy anao androany? Mety ao akibony hazan-drano koa ianao io. Inona nataon'izao atao akibony hazan-drano? Ny monomonina ve izy satria lasa ao akibon'Andriamanitra hazan-drano nefa mbola mpanompon'Andriamanitra ihany? Natory ve izy satria confortable loatra atao anatin'ilay le kibony hazan-drano ary mbola tsy tapaka ary tapatory izy teny ambony sambo? Inona nataony Jona? Niavinavina tamin'Andriamanitra ve satria mba mpanompony any dia Andriamanitra masika be dia manodefana ny kibony hazan-drano? Nalina safidy Jona, inona no ataoko? Satria sambola velona. Dia inona nataony havana? Vavaka fiderana, nideran'Andriamanitra Jona. Nideran'Andriamanitra. Niantsoanjeva tamin'ny fahoriako izy ka dia namala izy. Tao amin'ny fiainatsita no hitarainako. Efa natsipinao tany amin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina. Ka voasafotry ny rika, nanarina ny alon-drano rehetra sy ny onjanao rehetra. Dia hoy za, voraka tsy ho anatrehanao a. Jonathan efa tena nietritra mihitsy izay ny vitany amiko. Veloma ry Saidomara. Veloma ry namako. Salut la compagnie. Fa inona kay no natonga Jonathan tena velona indray ny fifaliany, niainga indray ny fiderany. Dia hozy izy ao amin'ny andininy tapany faharoa amin'ny andininy vadimy nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Na dia any amin'ny fiainatsita azy, na dia any akibony hazan-drano aza ry havana, dia mbola nanatrika Andriamanitra. Alleluia. Ary zany tena tokony hiteraka fiderana ho an'ny olona anankiray. Alleluia. Ahoana kay tokony fisaoranao an'Andriamanitra raha ianao no eo amin'ny toeran'ny Jona? Inona zava misy eo amin'ny fiainan'ny Jona? Misy zavatra nataony. Nandika ny sitrapon'Andriamanitra izy. Nitody damosina tamin'Andriamanitra. Tokony ho any Ninive, lasa izy nakany Tarsisy, tsy misy avaratra mihitsy zany. Fa inona nataony? Inona nataony Jehova? Mbola naniraka hazan-drano izy hitelona ny Jona. Raha ny tena marina nge dia olana nge ravana zany laniny hazan-drano zany. Olana zany fa tsy hoe fifaliana. Hoe ianao zany any akibony hazan-drano. Zao zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra. Ninona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia avelany tranga ireny matombotranga. Ny randry. Hoy izy tena randry ary Jehova nanomana. Misy teny milaza amin'io a, tsy nanomana ihany ny filazan'io, fa Jehova naniraka. Satria raha jerentsika any amin'ny fadiny faraika ambin'ny folo dia hoy izy tena randry ary Jehova nandidy ilay hazan-drano zany. Io hazan-drano io zany a, bakion'Andriamanitra io. Tokony hafato io raha ohatra ka hoe tonga tao akibony Jona. Io zany ohatrany hoe tsika natelina zavatra, tsy nandalo teo amin'ny vavony kory, to dia anaty tsinay. Eritreretinareo a, 3 andro sy 3 alina ihany koa nifady hanina io trondro io. Nifady hanina satria raha nihinan-kanina io dia hanina ho azy i Jona. Fa i Jona nibaiko azy ny trondro io, io trozony io, dia zao tsy sakafo io fa entana ho aterina io. Entana sarobidy ho aterina amina toerana anankiray io. Halleloia. Entana sarobidy atodika any amin'ny sitrapon'Andriamanitra io. Raisinao fotsiny hoe olana tokony hitelona anao no lasa fitaovam-pitaterana hitondra sy hamerina anao ao amin'ny lalan'ny fanompoana, ao amin'ny lalan'ny fahamarinana, anao indreny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Inona ny pololotra am-bavanao amin'izany? Alleluia. Ity hazan-drano ity a, ity kibony hazan-drano ity a, dia tahaka ny sekoly anankiray ho an'ny Jona. Sekoly faniny zany?
fanamboaran'olona. Niditra tao izy mpandika didin'Andriamanitra. Fa rehefa tao izy dia namboarina ho mpiderin'Andriamanitra. Taloha zany mpaniratsira nampidirina anatina sekoly anankiray fanamboarana, sekoly fitaizana, tonga lasa mpakatoa sy mpiderin'Andriamanitra. Halleluja. Olona mpitsoaka iraka lasa mpidera sy mpakatoa. Itoerana misy anao io tsy fasan'ny levenanao akory, fa sekoly ianaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Aza miteny za maty ato anatin'ny gibony hazandrano ty, hazandrano efa voabaiko io. Halleluja. Tsy ny amono anao ny tanjon'Andriamanitra, fa ny amboatranao ho tsaratsara kokoa ndray. Ianao nge tsy nanao sitrapon'Andriamanitra, ianao nge nanao nandika ny didin'Andriamanitra, nandika ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy tezitra, tsy tezitra. Andriamanitra tsy amono anao, fa satria tiany loatra ianao dia resin'ny fitiavana ianao ny fatezerany, dia ho volavolaina ianao ho lasa mpanao ny sitrapony. Tsara Andriamanitra. Halleluja. Raha zavy ravana Jona nangalany Jesosy lesona mihitsy, nangalany Jesosy référence mihitsy hoe ohatran'ny Jona nge za e. Nitovizan'ireo dia zao samy tian'Andriamanitra. I Jona tian'Andriamanitra, Jesosy tian'Andriamanitra, ohatran'ny nitiavana ny Soameva, ohatran'ny nitiavana ny Erika, ohatran'ny nitiavana ny Salina, ohatran'ny nitiavana ny Marinatiana. Halleluja. Fa na dia tany ekipony hazandrano azy, mbola nisy fanatrian'Andriamanitra ihany. Tsara ny tompo ry havana. Tiatsika nge ry havan'Andriamanitra. Ninona zavatra mandalo amin'ny fiainantsika dia zao ny tadidio. Tena tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy. Mandalo kibony hazandrano ianao amin'izao fotoa zao, fa mbola fitiavana anao io. Mbola récupération be an'Andriamanitra io. Mbola tian'Andriamanitra récupérena fotsiny tsotro zao ianao. Tsy fony ianao, tsy fony ianao. Mety efa tsipony fiainana anatin'ny ranomasina lalina ianao amin'izao fotoana izao. Tsy maty andrano ny fiafaranao, ho averin'ny hazandrano ho any amin'ny tany mainana ianao. Halleluja. Jerenareo tsara fa tao anatin'ny kibony hazandrano tao nideran'Andriamanitra amin'izay Jona. Halleluja. Ny rano nanarina hatramin'ny haiko, ny lanina namefy manodidina, ny zava-manirany an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka anatin'ny fanamban'ny tendrombohitra, nihidy ny tany nanidy mandrakizay. Nefa napiakatra ny haiko avandavaka ianao an Jehovah Andriamanitra. Reraka tato anatiko ny fanahiko, dia natsiaro an Jehovah ka tonga aminao ny fivavako. Dia atao amin'ny tempolonao masina, izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafozy mamindra fo aminy. Fa za dia feo miderana entiko mamonjy zavatra atao fanatitra anao, ary ny voadiko dia ho efaiko an Jehovah ny famonjena. Tao tsisy fanatitra azo ny Jona natao tsony tao. Aza malaina anao raha tsisy fanatitra. Fa Jona tsy afaka nandoro fanatitra tsony tao kibony hazandrano. Inona no afa-interpretinao anatin'ny kibony hazandrano zany? Inona ny zavatra hodorana kibony hazandrano zany? Tsy misy tsony zany. Fa aza malahelo ianao, Jona koa tsy nanana fanatitra ohatranao. Fa inona nataony? Inona ny fanatitra nataony? Rehefa mba tsy manana fanatitra ihany ravanao dia mifeo mideretina matao mamono ny zavatra fanatitra an'Andriamanitra. Ka izaho izy dia ny fafolo mba mario amin'ny baibolinao mihitsy io androany. Alleluja. Tsika zany eto ilay fiangonana tsy misy fanatitra. Alleluja. Tsika zany eto ilay atao hoe ohatry fiangonana mantsika ity. Tsika zany eto amin'ilay fiangonana tsisy fanatitra. Rehefa tsisy fanatitra ihany, aza mipetra-potsiny. Alleluja. Alleluja. Eto ny afaka iriarianao mihitsy raha eto ny fiangonana misy anao. Eto ny antsika ilay fiangonana tsisy fanatitra zany. Tsisy an'ilay vohitra ao dia misy an'ilay ohatry ny arona be anakiroa, anankitelo, anankefatra ny sasany. Dia miditra ianao dia fantatrao zany hoe miomana ianao mifanatitra. Ny an'ny Jona tsy aiza ilay Jona valopy antsony e. Ary atao ny kibony hazandrano valopy. Vozy izy ny ten'Andriamanitra fa izaho dia feo midera. Halleluja. Noetiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao.
feo miderany nentina nanao fanatitra de inona mifanatitra voady halleloia nga everina fa misy fanatitra tian'andriamanitra ohatran'izany voady ataonao zany hoe za Jehova anompoanao am'izay halleloia zany atao fanatitra halleloia tafiditra anaty sekoly ianao zao mampianatra anao Andriamanitra te hamoakanao olona anao sitrapony Andriamanitra te hamoakanao olona tena anatanterahana sitrapon'Andriamanitra ianao halleluia amen de tavaverina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsoana ozy izy Jehova Andriamanitra rehefa vita ny fiderana vita ny voady zay nirasan'Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe andana am'izay andivy raiky boly ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka nalohany hoeny amin'ny tany maina tsona lamima be nandeha sous-marin ho an'ny olona hafa io loza trozy nanona be tonga de mihinana fa ho an'ny olona tian'Andriamanitra io moyen de locomotion ohatry moyen de locomotion rehetrarehetra ihany tamin'ity dray mitoreko ity sous-marin anazy halleluia misy olona tonga mandeha borika misy olona ohatran'ny sy Paul mitondra nandeha sambo misy no tonga mandeha borika misy tonga mandeha sovaly fa misy koa tonga amin'ny sous-marin halleluia tonga de baleine sous-marin tonga vetivety gaga ny mponina tany Ninive tonga vetivety halleluia raha tena marina io diany Jona io mbola tokony ela izy vao tonga tany Ninive raha nandeha tamin'le sambo nandehanany tamin'ny voalohany voaenga ho an'ny Ninive de mbola elaela amam-bolana fa teto nge tsy amam-bolana teto nge voaenga kelikely fotsiny sambo an'ny Tarsisy na rehefa tany ambany tana nga everinao fa ny trozona tsy mandeha mafy aingana noho ny bateau noho ny sambo ary le tany maina nasinazy nge tonga de feo Ninive halleluia teo amin'ny andiny fateny nge tonga de zao fotsiny teny Jehova mitsangana de makanesy eo amin'ny tanàna io tanàna lehibe Ninive ny anarany tany maina io tany maina ny Ninive satria mbola tany maina mbola andofre ndraiky aiza ndray zany de mijery karta izy de mbola aiza ndray koa ty Ninive efa eo any Ninive nandeha sous-marin tonga vetivety kely miaraka amin'ny hafanapo miaraka amin'ny fankatoavana anao asan'Andriamanitra hitondra anao farak'izay aingana ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra ne Jehova Andriamanitra aniraka hazan-drano Jehova Andriamanitra hitondra anao farak'izay aingana ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra halleluia to de misy turbo mihitsy tsy hoe tsika mety anatrika batisa eto misy batisa mety atao ny tsika mo tsy tapitapoka ireo batisa tsika tsy mbola manana olona nareo mbola tsy mety miara mirohatra nareo tsika mbola tsy manana olona be devé atao batisa ndre mandeha isaky ny 2 taona ndre mandeha isaky ny 2 taona ndre mandeha isaky ny 3 taona de faly ange mavita an'izany fa zao isy olona eto olona anankiray any ambadibadika any nareo mafantatra ny tobila misy turbo reny fiof tonga de lasa andeha sous-marin iza zay olona andeha sous-marin ho atao batisa hiditra lalina halleluia fa ho ajanona ho ataon'Andriamanitra eny amin'ny tany maina farak'izay ngany zany zany aizo io tany maina io eo amin'ny toerana fanaovana sitrapon'Andriamanitra Ninive le toerana anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra hitondranao any Jehova hitondranao any Jehova atao ve taheta ao anatinao zany fa hitondranao Jehova ry havana malala ity toriteny ity de tena karazana ohatrany hoe tantara anankiray maneho ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika misy karazana fiangonana mialatsiny mitory zavatra ohatrohatro zao gaga foana isaka mitory teny aminatin'ny fiangonana ny manitana zany le pasteur de zao ny teneny etsanoasan'Andriamanitra nareo kapohan'Andriamanitra nareo taony Jesosy maty nareo na eny mihitsy any reny tantara zavatra zay le pasteur misy olona zay zany tokony andeha hanoasan'Andriamanitra de loza mbola nandeha niantsena teny Beorika tsy nandeha hanoasan'Andriamanitra fa niantsena teny Beorika izy de tena teo Beorika hony de andeha hiditra taxi be de niraisin'i Jesosy hony le olona le rahalahy io
nraisiny tamin'ny vozina akanjo dia natotony tamin'ny tany afabaraka teo amin'ny afabaraka ny anjera be teo amin'ny anto dia zao le teny eny hoe zao anao ny anao ny asako aiza ny asako ny tsy ataonao anjera amin'ny tany tena ozy hoe tsy mba Jesosy kosa angamba zany devoly zany fa tsy Jesosy tonga dia tsahako miteny aminao fa devoly zany fa tsy Jesosy satria tsy zany ny toetran'Andriamanitra. Ny toetran'Andriamanitra voalohany indray tsy manala baraka izany izy. Raha nanatra anao izy any amin'ny manginginy nareo miresaka dia any Andriamanitra mananatra anao. Andriamanitra tsy manala baraka antsika mason'olona zany. Toetran'ny devoly zany. Fa ny toetran'Andriamanitra entiny ao any akibony azy rano ianao rery ny andry sy izy. Fa na dia any ary ianao dia ozy izy Jona hoe nefa mbola manarika ny tempolinao masina ihany ndry alleloia. Jehovah ry havana, Jesosy ry havana tsy ohatr'izany. Averiko foana fa raha isaky ny tsy mahavita sitrapon'Andriamanitra tsika dia kapohana efa sozanina kely tsika raha tsy efa maty ny kapoka ary. Maty ny kapoka ho aho. Ohatran'ireny le zaza efa alain'ny assistante sociale rehefa tena mangamangana ireny, tsika tsy mangamangana. Satria nahoana ny Andriamanitsika tia atsika. Zany tsy mitenao koa atao vitsiramina ny asan'Andriamanitra. Fa za kosa mbola hiteny aminao ary amafisiko. Fa raha misy Andriamanitra be fitiavana sy Andriamanitra fahasoavana dia Andriamanitra toriako aminao isan'andro isan'andro. Topoy izy. Da nataovy izay sitrapony. Fa sitraponao nge ataony mihoatra noho izay neritreretinao isan'andro. Izay ny Jesosy mba ataovy an'izao moa dia iny ary ozy izy. Indray ianao mba hieritreritra fotsiny raha zao no mba hoe dia Jesosy ao ary fa ataoko hoe halleluia. Androany ianao atsangany hitory teny amin'ny Nive. Ny zavatra ataony Jona any nge ry havana tsy hoe zavatra miafaka. Asa mpanompon'Andriamanitra rehetra nge ny ataony any. Andriamanitra tsy mangataka zavatra spesiala aminao zany Jehova. Izy ny tia manome zavatra spesiala ao antsika, zavatra tsy fahita, le mampiorakoraka. Fa zavatra angatan'Andriamanitra amintsika ireo mitovy daholo. Ny fisehony mety samihafa kely, ny tanàna hitoriana mety samihafa kely, ny endriky ny asan'Andriamanitra mety samihafa kely. Fa raha nitory tany amin'ny tany Azia Paoly, dia neny Jona zany mba mitory any Ninive, dia mitovy ihany ny zavatra asena atao. Nibebay ianareo izy Jona mpanao batisa, fa kaiky ny fanjakan'andro, zay koa nge ny nataony Jona. Nibebay ianareo fa rehefa afakefa-ponandro dia horavana ny Ninive. Zavatra angatan'Andriamanitra amiko sy neny Sarlinina sy Soameva sy Claude Razaka mitovy. Alleluia, ny sehatra mety samihafa. Fa mitovy ny tanjona zao hitondra ny olona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy sarotra io. Fa izy tonga dia tsy tia handeha fotsiny. Rehefa natao le izy, vita moramora kely izy. Satria Jehovah momba antsika. Hotainy tompany ianao. Za mi favorainao zany hafatra zany. I zavatra lalovanao androany io tsy fanapitehananao io. Fa hitondrananao any amin'ny tany maina io. Hitondrananao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe misy aminareo reny mivavaka. Fa enonareo teto mba nare an'izany mba tenin'Andriamanitra toriana zany. Fa miditra eto izy le filaza dia mivoaka eto. Zao anao zao mizatra mahazo anao. Dia sahako miteny aminao. Tsy fahafatesana ny antony io. Tsy azan-drano mihinana io. Fa azan-drano hitondranao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Tapitra sady ny toritena. Alleluia. Antaonareo mba asena mifidy hira. Iny aloha kanto radio akiradio. Raha misy izara fahatsapana dia miantso izy zao dia zao dia zao dia zao dia zao dia zao. Fa raha ohatra izy hanolotra hira dia soraty eo ny hira. Alleluia. Soraty ny hira. Zay olona manohatra hira telo voalohany eo zay hira tianareo atao mifanaraka amin'izany mba tsy voatery hoe mifanaraka be fa mba misy fandraisany kely amin'izany. Dia zao soraty eo. Soraty amin'ny commentaire. Dia zay manoratra hira anankitelo voalohany eo dia tsy manoratra tsotsika aoriana zay fa zay manoratra hira eo dia iny fotsiny asianao réaction. Dia eo zany hira anankitelo zay misy manoratra voalohany eo dia asianareo réaction hoe j'adore na j'aime atao j'adore hoe. Dia isany hoe iza no j'adore betsaka indrindra. Dia zay be mpifidy no hira ataontsika aoriana fizanana fahatsapana. Mety aminareo zay. Raha mety aminareo ary zay dia andao ary tsika tonga dia hiditra anao izara fahatsapana tsika. Andolo tsika ary alao asiana sary fa sao dia tsy tadidinareo ny tarehan'izany Aingolina Rodriguez zany. Alleluia.
soalohary a eny ary soraty nira moa afaka mianso nareo a io zao misy ira anakiray a manaiky an jimy prezy a za aloha zany a mialatsiny amin'inamba to de ataoko j'adore mihitsy fa tiako be mihitsy iro ia zao efa nisy réaction manaiky an jimy prezy izy neny aingo i artisanay de Madagasikara de afaka manolotra iraha koa nareo de atao zay mifidy amin'ny anakiray de za mifidy amin'ny anakiray fa mahabe isa fotsiny a ao a manaiky a iveriny indray firma ohatra mampite anao j'adore koa de iveriny indray ty za zany mahazo manao j'adore indroa e mahabe isa alleluia trisy kely a ao ary metsika fitenena am'izay ary zokiaingo dinareo delikeze rehefa mivoty a manaiky an jimy prezy ve sa iveriny indray amin'ny firma raha vavy aingo dinareo delikeze mino avy efa tehiteny mafy mihitsy anao fa mbola miteny foana anao ny fitenenana ary ina ny azonao ambary ina ny azonao lazainy mankasitraka ndrindra pasteur raha name fitenenana dia manona fahitana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka bitabeanareo mianadahy koa fa dia tena mampibe mihitsy ny ten'Andriamanitra sady mampahery a ny zavatra tena nakasikan'andro any tena hoe na defa tany karazana hoe tany fiaina tsy hita izy a dia eto anaty kibony hazan-drano fa izy zany na dia tany ara ny toerana nisy anazy dia izy zany tsy monina fa mbola nanao fiderana nideran'Andriamanitra izy dia ny tokony fomonomana zany izy raha fideranan'Andriamanitra dia hoe ahitana izy a dia fiodera no entino tamin'ny eo amin'ilay andiny fahafolo telo hoe fa izao dia fiodera no entiko mamono zavatra atao fanatitra iana anatin'ny kibony hazan-drano a tsy mety androana fanatitra fa fanatitra le neta zany dia le hoe voady dia zava-dehibe mihitsy zany fanaovantsika voady eo amin'ny atrehan'Andriamanitra dia le hoe ny hazan-drano koa iny zany raha tokony izy dia hanina ho anazy jona fa le hazan-drano zany baiky hoe tsy hohaniny jona ao anatiny ao fa ao mihitsy izy no kolokoloana amboarina ho lasa rehefa mivoaka avy eo izy a dia avoaka eny amin'ny tany maina dia volavolaina olona mpanao ny sitrapon'Andriamanitra dia tahaka izany mihitsy koa zany ny fiainantsika ao anatin'io zavatra lalovantsika io dia tokony ao io zany tsy hoe natao hoe ohatran'ireny hoe fasana reny na hoe hamotika ny fiainantsika fa toerana efa nataon'Andriamanitra mihitsy io amolavolana atsika mba olona ho araka ny sitrapony hanao ny sitrapony amin'izay rehefa mivoaka avy ao dia amin'ny tena farany moa le hoe mitovy ny fitondran'Andriamanitra ny olona indrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra fa misy fotsiny hoe any amin'ny toerana samihafa fotsiny izao fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika zany a dia tanjona iray ihany hoe isika samy olona ho araka sitrapony olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra daholo dia izay tena nakasika ana pasteur dia mankasitraka antsika mankasitraka anareo mianadahy dia Jesosy mahafidita in Jesosy daholo alleluia alleluia be a mankasitraka anao a ranabavy aingolinareo delikeze a fa anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be a izay noentinao zay Andriamanitra manakirepasavana maro fidianao a mitombozy sy fahasoavana trano dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo alleluia izy andray ary no miantso manaraka ao alleluia alefa ihany ny voty a alefa ihany ny voty a hiritsika ohatrin'izay a izy anao aresy mampitaitaina no ray antsika piditra olona hafa manaraka andray ary olona izara fahatsapana manaraka andray a dia raha ohatra ary a ka efa vonimboninao a zokelika alleluia inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana Makasitraka pasteur amin'ny fitenenana dia tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy fotsika rehetra sy namapasaka fitenenana izao dia makasitraka anareo mianadahy tamin'ny tompony androany fa tena hoe mamy be foana moa zany ny kristena sy famelabelarana
misy andresana lesona lehibe indray dia na tena mahakasika maro be zany mahakasika na fa le hoe any peponinyzona koa zany tena hitako hoe mahakasika kely ana le hoe izy efa ohatry ny hoe tany amin'ny fiainatsika izy rehefa nately azan-drano dia tany izy tsy mba hoe monina fa zavatra natao anatin'ny azan-drano dia nanantona n'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, mivavaka mitarana tamin'Andriamanitra izy sady mideran'Andriamanitra izy nanao fiderana izy zany fa tsy mononona dia tao anatin'ny fiderana tena hoe nanolotra ny folo manontolo mihitsy izy entina hiderana an'Andriamanitra dia manao vady tsika zany rehefa ao anatina ady dia tokony hoe mideran'Andriamanitra aloha tsika dia manao vady tahaka nataony Jona dia teto koa tena nahakasika na tonga saina kely ana le teny tasy hoe ny hazan-drano eto ohatry ny hoe tahaka ny hoe famaizana nefa koa tahaka ohatry ny hoe famonjena indraindray zany tsika rehefa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hoe tsy mankatoa an'Andriamanitra dia ohatry ny hoe mandalo aizina kely zany aloha ny fiainatsika mandalo famaizana kely tsika nefany iny famaizana tsika iny tsy hoe akory ahafaty atsika na anala-baraka atsika satria Andriamanitra tsy mamelatsika fa-baraka fa entin'Andriamanitra kosa iny amolavolaina atsika ikolokoloana atsika mba ho lasa pakatoa azy tsika lasa tia azy bebe kokoa lasa manao sitrapony dia izay zany no tena tombony azotsika amin'le hoe ao anatina fotoantsika mandalo famaizana dia Andriamanitra nefany mamoaka atsika ao dia amoaka atsika ho olona tena pakatoa ny teniny ary ilay tena hoe hanao sitrapony hanao ny asany dia farany ngambana zay angamba pastera lohan'ny hafan'izay akasitraka Alleluia, akasitraka indrinanao ranam-pahaverika tao anatin'izay fizarana-pahatsapana mampezany entinao zay. Andriamanitra manankirepasaona ane maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo zokerika. Satria tsika piditra ho lafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka indray dia raha ohatra indray ary ka efa ao indray raha latojo tonga dia mitsika azy fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao fitenenana Jesosy taontsika rehetra dia misorapetsaka paserana amin'ny fitenenana mankasirika anareo mianadada amin'ny toriteny fa nahafinaritra nampahery nahatonga saina ihany koa nakatsika na voalohany le hoe naiza toerana etsonan'Andriamanitra dia eo Andriamanitra ndry tany anatin'ny hazan-drano tokotrany fa mbola teo ihany ny fanatrehan'Andriamanitra tena tsara Andriamanitra dia Jesosy tokoa le tany am-pasana fa mbola nijeren'Andriamanitra koa ndry mahafinaritra hoe naiza zany misy atsika naiza atsika nivavaka dia eo foana Andriamanitra amenina dia nakasikana koa le hoe efa teto izy efa saika iso fanantenana iny efa tena kivy efa tena hoe efa nanaronay ozy ny alon-drano sy ny onjanao rehetra ny rano nanaronay hatramin'ny haiko efa tena miaina ny rano tsy mora fa nefa ozy mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany indry tena ny fijeren'Andriamanitra izy dia hoe teto koa le hoe olona nandahiraka tamin'ny voaloha fa nandalo sekoly ara-pilazantsara tao amin'ny kibon'ny hazan-drà dia aveo lasa mpiteran'Andriamanitra ndry efa efatra sa fahatelo dia hoe ty hazan-drano ty tsy natao hafatesana tsy fahafatesana fa fitaovam-pitaterana fotsiny ny somarain aleloha dia lasa vomay raha ingana be fa raha nandeha samby mety ray volana vao tonga fa nandeha somarain izy dia jetika tao anatin'ilay hazan-drano 3 andro fotsiny dia efa tonga aleloha tonga tamin'ny tanjony dia hoe nakasika anao le tsosiny anafaingana ny dianao anao sitrapony tonga dia andeha somarain aleloha dia izay no nakasika anao hoe entana sarobidy dia tsy azo nikitihana dia nifaty-hanina mihitsiny hazan-drano fa tsy mahazo mihinana azy aleloha dia nakasika dia tahin Jesosy taontsika rehetra. Alleluia be makasitraka raharatojo mabe ny fizarana fahatsapana anareo Andriamanitra manankirepasaona maro fity mitombositra mitombo fahasoavana hatrany
mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mampiditra olona manaraka indray ary sika. Finaritra ingenareo rehefa mizara fahatsapana. Tena mahafa-po mihitsy ny fizarana fahatsapana. Tena tsisy latsaka ny toriteny fa tena toriteny eto amin'ny akiradio. Mahay ny toriteny daholo. Halleloia. Mahalala ny tokony hotsiponina ao anatin'ny toriteny. Mahafinaritra be. No enotsika indray ny itenena ny Zoky Marina Tiana azy. Ina indray ary ny azonao ambara? Marina Tiana anao ny fitenenana. Maheno tsara. Eo mankasitraka pastera amin'ny fitenenany dia mankasitraka nareo mianadapa mamy ny toriteny andrany tena nanamarika anazy zany le saritsary ny zavatra ny tenen'ny pastera hoe voalohany tsona zany nitsoka ny antson'Andriamanitra sady ohatrany hoe feno ota sy ny sisa zany izy. Dia rehefa avy eo miditra amin'ilay sekoly ohatrany hoe mahita hoe matière première tena ratsy be zany dia miditra ny sekoly. Tao izy nahazo an'ilay transformation voavolavola na lasa nahay ny antso, lasa nahay ny foana, lasa nahay ny dera, lasa nahay nanao vady tamin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo navoaka avy ao izy dia olona afaka mitoriteny sy nanao ny asan'Andriamanitra dia ohatrany hoe misy valeur be amin'izay zany izy rehefa mivoaka avy ao ohatrany tena ohatrany izay zavatra hitako tao anatin'ilay toriteny dia mankasitraka indrindra tamin'iny izy zany tena nanamarika anahy. Dia faharoa nanamarika anahy ilay fanoharan'Andriamanitra taminy mihitsy na fanoharan'i Jesosy taminy mihitsy zany hoe nalainy ohatra mihitsy zany hoe kibon'ny trondro zany dia ohatrany hoe tandidon'ny fasana ihany fa ny fijerin'ny Kristy zany dia mampianatra antsika fa ny 3 andro 3 alina ao anatin'ny maizina dia tsy fisarahana amin'Andriamanitra, tsy fiafarany fiainana fa lalana tsy maintsy lalovana makany amin'ny fitsanganana ho velona. Dia ohatrohatran'ilay image nasehon'ny pastera tamin'ilay hoe taty amin'ny voalohany ianao mbola olona tsy hoe tsisy dika moa zany fa hoe ohatrany hoe eny ataontsika hoe tsisy dikany zany ianao amin'ny point de vue spirituel satria tsisy an'Andriamanitra na nisy azy ary dia mitsoaka tsy feno ota sy ny sisa dia tafiditra ao anatiny 3 andro 3 alina tao anaty maizina iny. Dia rehefa avy eo fandresena mivoaka avy ao. Dia fahatelo tena nanamarika anahako farany faranana minitra angambany dia hoe ny fiderana misy heriny be mihitsy rehefa mandalo setritsika na anaty fahantrana ninina zany zavatra mahazo anao na any anaty hopitaly izy zandry CV na tsy manana inona azy ianao atolotra an'Andriamanitra ohatran'ny Jona dia rehefa ao anaty kibon'ny trozona dia ny feo midera no atoloran'Andriamanitra. Rehefa tsy misy fanaritra mihitsy sady tsisy fanaritra azo atao anatin'ny kibon'Andriamanitra dia ny fiderana amin'ny fo madio sy tsisy petipetina no fitaovana mahery ahafahana mandresy. Dia mankasitraka indrindra dia tainy tompo dia bonne nareo eny am-piteny dia tainy tompo daholo. Halleloia. Mankasitraka indrindra anao Mpavy Marina Tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Andriamanitra manankirepasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Zay no ela izy ary no nisy nandresy hira izy ary no nandresy tamin'ilay hira teo raha jerena dia nahazo point anankitelo ny hira nangatanandralatojo fantso, nahazo point anankenina iverina indray amin'ny firmin nangatany mampionina ary nahazo 5 point ny manaiky any Jim Praise ny ranabavy Lina. Dia mazava ho azy tsy miangatra kory ny mpitsara fa le hira mihitsy efa lany iveriny indray any firmin zany no amarantsika fotoana dia aoriana antsika hivavaka. Halleloia. Sy hivavaka ao amin'ny firenena dia amarana ny fotoana. Halleloia. Halleloia. Dia minofinaritra daholo ary sika rehetra dia hivavakantsika aoriana ny dira ity. Tainy Jesosy.
maina jesosy io araka zany ira zany tokoa jesosy a dia samy efa nao taka ny jona daholo zay rehetrarehetra reto ary ankehitriny dia mahatsiaro menatra tokoa marean'izany toriteny zany satria dia samy efa nao taka ny jona daholo zay nandeha irahanao any Ninive rehefa nandeha nanao ny fanohatra tamin'izany dia nakany Tarsisy
zao Jehovahandriamanitra tena misaotra anao zay androany tena fe mifakasitrahana anao ny amin'ny trondro izay nitelona anay ihany koa to problème nahitanay an'izany fa kay tsy problème izany fa nentinao namerenana anay tamin'ny fahamarinana. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra betsaka satria tena tsapanay, tena tianay ianao. Ankehitriny dia hiverina aminao daholo zay. Ndretra zay hiverina indray ho amin'ny sitraponao, ho amin'ny fahamarinana. Dia mehoery tario lalana, tario lalandava ho tonga amin'izany tanjona irina zany. Jesosy malalo, misaotra ny ahafantaterana fandarana fa fahasoavana avy aminao zany, fa tsy tanteraka tetika ity fandarana ity raha tsy no fahasoavanao. Tsy tapaka ny connexion, tsy tapaka ny Facebook, nahita daholo zay rehetrarehetra, voninahitra ho anao. Ta io zay rehetra mandray an'izany teny zany mba hiverina ho any Ninive amin'izay, dia andeha hitory, andeha hanao asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy pereka aminao ty alina ty ho alina fe fitsarina ny anjelinao ny tompo manodidina anay tsy ray avy reto, dia tena hoe amin'ny anaramerinao Jesosy Kristy tompo sabata hitana-pahasoavanao anay hikasika ny isambata misy tokantrano. Amenay toromaso mamy ary tena hoe hitantana ny andray amin'ny ampitsonay izay tsy fantatray. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Mitsika fitenera raha vavikadaka amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra, tahin Jesosy pastera dia mankasitraka pastera na fitenenana dia hiara-hivavaka tsika tombo koa hivavaka ho an'ny firenena sady maro ny fandaharana. Mbola misaotra anao zay Jehovahandriamanitra satria dia tena tsy tapaka koa ny connexionnay, tena naheno ny fampianaranao indray zay Jesosy. Misaotra tamin'izany fahasoavam-panay avy aminao izany zay Jesosy malalo. Indray tokoa zay Jesosy malalo dia tena mandany teninao, mandà tena hoe tsy makatoa anao Jesosy nefa Jesosy malala dia eo foana ianao mamonjy anay, na dia misarotra na dia tratra ny fahoriana mafy izahay Jesosy, tena hoe tsy hahafaty anay angeny ny tanjonao Jesosy malala, fa na dia tsy manaraka ny didinao zay, na dia tsy manaraka ny teninao zay, fa ny anitsy anay foana ianao Jesosy, na dia ao anatin'ny kibony azanjano izay Jesosy, dia mbola matsiaro anay ianao. Tena hoe eo foana ianao Jesosy mamonjy anay amin'ny zavatra rehetra ianao Jesosy malala, ary tena hoe na dia ao anatin'ny fahoriana zay Jesosy malala, dia eo ianao Jesosy tena hoe mihaino anay tokoa ianao, tena na dia ao Jesosy malala dia tena amin'ny fahoriana lanina izay, dia eo ianao manavitra anay Jehova malala. Dia misaotra Jesosy fa tena Jesosy mpamonjy ianao, Jesosy be fitiavana ianao Jesosy malala. Misaotra Jesosy malala fa tena miaraka aminao zay Jesosy, dia tena tsisy zavatra tahoranay satria eo foana ianao mamonjy anay Jesosy. Ankehitriny Jesosy malala dia mivavaka ao ny firenenanay zay Jesosy malala. Io firenenana io Jesosy mba ataovy anisany entana sarobidy io malagasina io Jesosy, mba ho hisy fanatsehanao Jesosy, ataovy ao anatin'ny sekolinao ny malagasy fa mila miaraka aminao Jesosy malala, mila miova io firenenana io Jesosy, bankatoanao Jesosy, bankatoa ny teninao Jesosy, satria dia mbola mpaniratsira ingeny vahoaka malagasy Jesosy, mamonjafo amin'io malagasina io ianao Jesosy malala, fa tena hoe iova Jesosy, tena mila fanitsiana avy aminao io firenenana io Jesosy malala, fa toy ny Jona Jesosy malala, fa tena hoe ho any amin'ny tany maina ny gasy rehetra Jesosy, mba hanatrika ny telopolo masina anao Jesosy ny malagasy rehetra. Misaotra Jesosy malala, misaotra amin'izany teninao izany Jesosy, fa tena nampianatra anay Jesosy malala. Tena hoe Jesosy Andriamanitra mpamonjy ianao, ary minisy manantena anay Jesosy, fa tena hoe hamonjy an'io malagasina io ianao Jesosy, ary rakofanao miranao masina io malagasina io Jesosy. Ta io koa Jesosy mety hoe misy olona marary amin'izao fotoana izao Jesosy, mety hoe any amin'ny hôpitaly any Jesosy, tianao ilay hijery azy ireo tsirairay avy Jesosy. Mety koa Jesosy ao koa tsy manana Jesosy, mety hoe tsy manana na sakafo Jesosy malala, dia ianao ane Jesosy hanome azy ireo Jesosy. Ao koa Jesosy ny marary ara-panay, dia ianao ane Jesosy hijery azy ireo Jesosy, aletsiketsiky ny fanahin'ny malagasy rehetra Jesosy, fa tena efa kaiky tokoa ny fahatongavanao Jesosy malala, dia mba tiana io avitra io tanindrazana io ny fianakavianay rehetra ao amin'io tanindrazana io Jesosy malala. Dia misaotra indrindra Jesosy malala, mety misy zavatra tsy voatony ny vavako Jesosy, fa izay hitanao masoanay tsirairay avy dia apetrako ao am-pialatananao zany Jesosy malala. Dia raha hisaraka eto izay amin'ny tiariva ity Jesosy malala, dia ianao ne Jesosy hitantananay ny toromasonay tsirairay avy anatin'ny tokantranonay ihany Jesosy malala. Dia raha toa kosa maraina dia mbola foazinao indray izahay, dia mbola apetraka eo am-pialatananao koa ny tontolon'ny andronay rapito Jesosy. Dia misaotra Jesosy malala, anao riany any nitera nihaja voninahitra toy loko mandrakizay teraina ny anaranao Jesosy. Amen. Alléluia. Mankasitraka ny nanao ranavavy kadaka tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao zay.
andriamanitra manakay pasoavana ane maly fitianao dia mitombosa sy pasoavana trano mahereza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra ihany koa any ranavavitsika Sylvie tamin'ny toriteny mamy be dia ranavavitsika rahalamika tamin'ny vavaka fanombohana ianareo rehetra ny zara fahatsapana namaky tenin'andriamanitra nanao traduction tamin'ny teny frantsay ny zara fahatsapana ianareo rehetra tonga teto nandray anjara tamin'ny commentaire sy nafoy fotoana nafoy torimaso nafoy vola makarena tonga niaraka taminay teto Jehovah Andriamanitra ne amaly fitianareo dia samita iny tokotoatra mbola singa andro lanitra Jesosy ka tonga ka tahiny tompo venena soamatsatsika dia rapiditsika miona eto indray manomboka fandanana any amin'ny 7 orany miaraka amin'ny mampionontsika amin'ny vavaka amin'ny fandana misy andraty dia orina zay dia tonga asako amin'ny vavaka fiambenana samita iny tompo daholo tonga zay no afaka amin'ny Akira Radio Akira Radio point radio ndotoro45.com Akira Radio point radio ndotoro45.com misy toetrany mandresaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samita iny tompo daholo tsika rehetra halleluia amen. Samira Saraka